Tam'le vidéo farany iny niresaka momba an'le Divi Loteria 2027 de androany zany hanao fanazavana fanampy na misimisy kokoa momban'izy iny sy momba an'le fanambarana nataon'ny Federal Register zany izay departementsa-panjakana zany mikarakara ny atontan-taratasy rehetrarehetra resaka birôkrasia aty États-Unis. De raha ohatra aloha tsika ka te hahazo an'lay roy na le lien an'le fanambarana nataon'io departementam-panjakana io de efa misy an'ty vidéo nataoko ty momba an'izay zany de ao no ahafahantsika mijery hoe ahoana ny fomba azahoana an'le lien. De androany tiako hamafisina koa hoe mbola tsy misy daty ofisialy sy daty voafaritra zany amin'ny fisokafan'le application fa ho teneniko eo foana moa zany hoe efa misokatra le izy na tsia. De andao ary tsika hijery sy hanazavazava an'lay fanambarana nataon'ny departementa Federal Register. Andao ary. Somary feno voambolana teknika sy lavalava moa zany izy ty voambolana teknika am'resaka findramonina aty États-Unis fa izay no tena anton'ity vidéo ty koa sy manazavazava antsika ny tokony homanina zany. De efa omeny eto amin'ity teny fampitinana ity ny antony mampatonga an'zareo nanao fanovana zany tam'le lalàna mifehy an'le Divi Loteria zany. Fa ny tena tiako hisintomana ny saintsika de ity daty ty hoe amin'ny 10 avril 2026 no manakery ity lalàna ity. Noho izany zany rehefa tonga io daty io de ny zavatra rehetra zay fantatritsika sy haitsika ny lalàna momba ny Divi Loteria visa zany de mety tsy hanakery intsony, mety hiova, mety ho strict kokoa zany. De zay ataovy ao-tsaina tsara zay daty 10 avril 2026 zay. De afaka vakiantsika daholo reny rehetrarehetra reny ohatran'ny hoe ny tanjon'le fanovana an'le izy de ny famitinana an'le izy fa hidina any ambany any tsika aloha zany. Hijanona kely eto amin'ity hoe response to public comments on the proposed rule ity zany. Aty États-Unis n'inon'inona zany lalàna aroso ankoatran'le aroso ao amin'ny congrès zany de raha ohatra hoe te hanova lalàna momba ny feu tricolore ohatra ny resaka fifamoivoizana sy ny sisa de alefan'zareo am'le opinion publique na public opinion reny lalàna aroson'jareo reny mba ahafahana mijery hoe hatraiza ny avian'ny olona zany momba anazy ity. De izay moa zany ity lazaina eto ty miresaka momba an'izay fa ireo no isintomantsika ny hoe zavatra mila iomanina zany amin'ity resaka lalàna vaovao an'ny Divi Loteria ity. Zavatra voalohany resahan'jareo eto zany de le resaka coût an'le application zany. De efa hitantsika eo moa hoe nisy olona niteny hoe $1 ka hatramin'ny $250 de mety manimba an'le tanjon'le diversity visa ny ankabetsahan'ny tena notenenin'ny olona fa ny valikafatry ny departementa-panjakana de hoe ny olona rehetrarehetra izay mandray anjara am'ty zany de tsy maintsy mandoa $1 zany. Mbola ho jerentsika any ambany any hoe ahoana ny fomba ahafahan'le olona mandoa an'le $1 fa zay aloha zany le fanovana voalohany. De rehefa midina kely eo ambany eo tsika de be da be ny olona koa no nanome ny heviny momba an'le profo am'resaka fianarana zany sy ny sisa afaka vakiantsika reny rehetrarehetra reny ohatr'izay koa ny profo hoe mila mahay miteny anglisy ny olona sy ny sisa vao afaka manao an'ity ohatrany. Fa
Izay tsy izay no tena tanjon'le divy loteria ny tenen'ny fanjakana sy ny sisa sy ny sisa. De afaka vakiantsika daholo reny rehetrarehetra reny fa hidina any ambany be any tsika hijerena hoe inona no tena manan-danja amintsika malagasy zany am'ty fanovana ity. De eto am'ty tsika no hijanona, eto am'ty hoe comments related to paperwork reduction act compliance ty, de ito time burden ito tsy tsika lalina fa aty am'le hoe cost burden. Ny ankabetsahan'ny opinion publique zany zay azon'ny fanjakana tam'ty de hoe misy karazana na hoe misy firenena tena sarotra de sarotra ny fangalana pasipôro any am'le firenena, eo ny fotoana, eo ihany koa ny vidin'lay pasipôro sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny tenenin'ny fanjakana hoe afaka atao tsara io satria nahoana hozy izy ny fanjakana, na de misy lafo be ary sy misy mora be de ny prix moyenne ny fahazoana pasipôro de antonony ihany hozy izy ny fanjakana zany. De inona ny zavatra mila homanina am'ty? Mila manana pasipôro zany ny olona anankiray vao afaka mandray anjara manoratra ny anarany handray anjara am'lay programa divy loteria zany. De manomboka amin'ity divy loteria 2027 ty ireo fanovana rehetrarehetra ireo. De ny tenenin'ny fanjakana moa hoe raha mi-investa am'pasipôro ny olona anankiray 5 ka hatramin'ny 10 taona ny ento izy ty, ny durée an'igny ny fahataperan'igny pasipôro igny de eny amin'ny $50 isan-taona eny no ilain'le olona zany. De zay zany no antsika malagasy mila atao an-tsaina tsara zany zay hoe mila dieny zao de miomana am'resaka pasipôro. Ankoatran'le ento izy ty, ankoatran'le sary sy ny sisa sy ny sisa reny. De ao am'le resaka paiement am'zay satria ty no tena mety manan-danja be indrindra indrindra ho antsika avy any Madagasikara. Efa noteneniko teo moa hoe $1 ihany mila aloha fa ahoana zany ny fomba ahafahana mandoa an'le izy? De ny olona moa zany natahotra hoe ahoana zany no fomba ahafahan'le paiement sécurisé zany. De ny tenenin'ny fanjakana hoe ny any raisin'jareo zany de banky aty États-Unis sy carte débit sy credit card international zany de raha manana compte paypal ianao de afaka manao paiement amin'ny compte paypal. Raha manana Venmo io zany ohatran'ireny karazana mobile money any Madagasikara ohatrany hoe M-vola sy ny sisa reny fa Venmo natokana ho an'zay manana banky aty États-Unis. De afaka vakiantsika foana ito fanambarana ito zany fa ny tena tiako atsofoka ao an-tsaintsika malagasy zay te handray anjara am'ty resaka divy loteria ity zany na amin'ny le divy loteria 2027 na le divy loteria mbola ho avy rehetrarehetra de misy an'izay fepetra mila ananan'izay zany de le pasipôro zany satria le pasipôro mila anananao hanentananao de iny scanenao de atsofoka ao am'le application. De le fandoavana an'le vola amin'ny trésorian'ny fanjakana amerikana ao amin'ny hoe pay.gov io mbola rehefa misokatra moa io application io de andeha hanao ohatra mihitsiny am'fanaovana an'le application hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany de hitanareo hoe ohatry ny ahoana ny fomba fanaovana an'le paiement. Fa mila omanina tsara zany hoe na ianao manana banky aty États-Unis na ianao manana carte international crédit na carte international débit na manana paypal ianao na Venmo zany. De zay ny tiako ampahafantarina antsika androany fa rehefa misokatra io application io de anao exemple mihitsiny amin'ny fomba famonoana an'le application mba ahafahantsika tsirairay avy mameno anazy hatramin'ny farany. Zay ary fa de amin'ny manaraka indray, maso to.